Alany alakamisy fa 7 ny volana janoary taona 4 ankafaliana tompo klasy tompoky vavy no androsona indray ao tokantrantsika rehetra to anatin'ity fandarana zohy teny ity fandarana izay fanarakintsika rehefa aliny alakamisy tahaka izao misy an'ny fandarana mety hoe velany alakamisy amin'ny antony sy ny toejavatra manokana izay mety mitranga eto amin'ny firenena eny ary ety amboalohany aloha dia miondrika mpanajana amin'ny eo anatrehany fianakaviany ireo mpanao gazety namana izay namoiny ainy nisy menada izy ireo no namoiny ainy tao anatin'ny herinandro ity teto amin'ny firenena dia amin'ny anarany fandarana zoiteny sy ny fahitalavitra dromina manontolo dia mirary fampiononana feno ho an'ny fianakaviany ireo namana mpanao gazety izay nandao antsika ireo eny ary ao anatin'izay dia manana vahiny isika nanomboantsika ny fandarana zoiteny tamin'ity ataontsika taona 4 ity dia vehivavy no nandraisantsika ny vahiny voalohany amin'izao fotoana izao dia andraindraisika ny filohan'ny fikambanan'ny variry eto Madagasikara tsy izy izany fandriamatoa soja raha miandro soa fulgence izy moa dia nasaina manokana nasain'ny fandarana zoiteny manokana izy hoe andao mba miakara aloha fandarana zoiteny mba iresaka isika ny toetra raha misy eto amin'ny firenena ny tontolonareo eo anivon'izay fikambanan'ny varira izay ihany koa miarabanao tonga soa fandarana voalohany ihany koa ty iarahanao amin'ny fandarana zoiteny ya miaraba ny namana harimianja arabaina ny teknisianina zay mampita ny sarge feo any amintsika pijery arabaina ny vahoaka malagasy tsy vakivolo manaraka ny fandaharana na amin'ny fahitalavitra zany na amin'ny tambasotra tserasera eto dia manararoatra ny mirarosoa mety mbola tsy tara satria dia miatrika ny taona vaovao tsika ko mirarosoa atsika rehetra na tratra nyty taona vaovao te arenganezany taona vaovao zany tondra soa ny fanambinana ary ny tsara ho antsika amenakavy eny ary ngamba aloha tonga dia antany koa ty ampiandohan'ny fandaharana ho resahantsika kely aloha le tontolo nanahirana nareo atao anatin'ny fitondrana teo aloha raha ny marimarina kokoa ny varira zay tena hoe lasibatry ny fakanakeriny teto amin'ny firenena hoe atao sorona lazaina fa hoe rehefa laina ho ny varira dia hoentina any amin'ny resaka fitrandrahana dia atao sorona dia mivoaka ny arena sy ny sisa zany isan'ny ainanareo daholy amin'izao fotoana izao manahoana ny toejava-misy iainanareo varira zany eto Madagasikara ny zavatra tsara ho fantatra aloha dia hoe tamin'ny taona 2024 tany amin'ny volana May tanoany dia nanangana izay ny fikambanana na ny antsoina hoe association albinos Madagasikara izy io dia mety nasadaikatra ny maro ihany satria iarahantsika malala fa ny zava-misy ainantsika ny fiarahamonina rehefa misy manangana antokona fikambanana anankiray dia mahalasa ny sain'ny maro hoe fa maninona moa reny olo reny no manangana an'izany efa maninona koa moa reny olo reny no tsy maintsy mivondrona ao anatina fikambanana ny tsara mariatsika dia ny olona manana toetena varira teny amin'ny fiarahamonina teny efa nisy foana izy io ary nandritry ny fiainan'ireo olona manana toetena varira eo dia efa nanana karazana olana maro izy ireo fa tao anatina taona vitsivitsy zay nanombonomboka tany amin'ny taona 7 tany nanomboka nahazo tafipetraka teto amintsika ilay tsanga tsy fandripahalemana na le famonona n'ireny olona atao hoe manana toetena varira raha jerentsika nefa ny tantara ny olona nanana toetena varira taty amin'ny faritra Afrika tany amin'ny 30 taona lasa 20 taona lasa dia nisy trangana tsy fandripahalemana tany amin'ireo firenena maro tao Afrika ireo ary ny fisehoany zay trangana tsy fandripahalemana zay misy karazan'olona zany manana finoana hoe maka n'ilay taolana taovana varira dia hoentina nasinana zavatra anankiray ary ny tena constatation nipetraka dia hoe rehefa manakaiky fifidianana ny atany Afrika dia mitsanga foana ireo trangana tsy fandripahalemana fa taty aoriana izy zay tena mahagaga satria dia taty amin'ny taona nanomboka tao araka resantsika hoe 20 taty indray tafapita taty amintsika taty Madagasikara ilay tranga izany hoe ny firenena afrikanina efa manomboka efa azo lazaina efa mialefy efa mety tsy hita tsony ilay tranga
aty amintsika izy mipoitra indray ary nytaty amintsika somarina nahirana misehoany hoe misy a ny makamaso manapaka loha dia izany zavatra rehetra zany no anisany nanosika be anay hoe ndao atsangana ny fikambanana satria raha tsy mipetraka ho structure anankiray tsy afaka manao plaidoyer tsy afaka miady mangataka mitaraina amina zavatra anankiray dia zay natonga anay ny tenako mihitsy moa zany safidy hoe andao anangana an'ilay izy ny tena zay anisan'ny fondateur n'lay izy ary disy ekipa maromaro hoe andaotsika mba hijoro manoloanan'izao antsojay tena antsojay tanteraka le izy satria olombelona zao alainao ny masony alainao ny kapainao ny taolany ny taovany io nefany zay rahantsika malala fa dia tena nahazo vahana la izy dia zay no anisan'ny zavatra anankiray tena nanosika angezabe zany nananganana fikamana tsara hitantarana sy hifampizarana an'izany satria indraindray le olona manatsaina hoe fa maninona tokoa moa fa anisany zavatra anankiray nanosika anay zany zay hitsangana tsy fandripahalemana ny ainany olona manana toetena varira zay fa zao koa nefa zavatra tsara ho fantatsika fa ny olona manana toetena varira dia manana clemy izy zay na voajanahary raha tsy tena fa ny olona manana toetena varira dia naturel miope zay tsy afaka ahita mihitsy fa tsy afaka ahita lavitra mandrakizay atreto zany manam-pahaizana zay mbola tsy nahita fanafana amin'izay tsy hoe jamba fa tsy mahita lavitra manao vue de près zany zay zany efa naturel satria voajanahary vokatsilay hoe zany hoe zavatra firmetatra eo zany tena hita ny précision zany rehefa manomboka 10 mètre somary sahirana manao précision surtout marakaraky ny akelin'ilay zavatra sahirana zany ianao manao précision fa kosa io nge ny antony dia vokatsilay ataontsika hoe le tsy fisiny lay atao hoe pigmentation am'lay olona manatoetena varira satria le izy zen amin'ny mahazenina zay dia mahamisy fahabangana singa zay no mahatonga hoe zen na albinisme dia vokatsiny zany dia tsy manana n'lay pigmentation afaka ahita lavitra ny olona manatoetena dia zay koa no vokatry pigmentation satria ao anatin'iny mamokatra n'lay mélanine dia ny olombelona moa raha ntsika malala manodidididina n'io arivo ao mélanine amin'ny vatan'ny olombelona dia ny olona manatoetena varira vokatry ny tsy fananana iny dia tsy afaka tsy feno zany le loko dia tsy mahazaka masoandro satria ny varira zany manodidididina ny roa eo ny mélanine hita ao aminy na tena tsisy zay no mahatonga ny hoe misy ny albinisme oculaire dia misy ny albinisme oculocutané inona ny tiana anamariana zay zavatra rehetra zay hoe izahay natoa zany nanangany dia efa manana olany lay olon'ireo eo ny lafiny ara-pahasalamana fa eo ihany koa ny lafiny zay fanilikiliana eny fiarahamonina satria raha tsara omenatsika ny atao hoe atotanisa fa ny 20 isanjaton'ireo ray miteraka varira dia mandalo hoe tsy zanany dia voateraka zany lay zaza dia efa mandalo discrimination efa mandalo faniliana zany zavatra rehetra zany no anisany ery ngezabe nanosika anay hoe andao fa hoatsangana ny fikambanana ka io moa anao nyresaka hoe nanoana ny resakitsika tamin'ilay fitondrana teo aloha ny zavatra misy kosa tsy azo laviny zany fa ny aina fangirifirina nge ny fianakavian'ny olona manana toetena varira teto Madagasikara vokatsy ireo trangana tsy fandripahalemandreo ary hoentiko eto aminareo ny atotanisa tamin'ny taona 2024 dia nisy tranga 520 7 ny maty tamin'ny taona 320 dia nisy tranga 220 5 ny maty tamin'ny taona 420 dia nisy tranga 420 12 ny maty ary ny tamin'ny taona 520 farany diavintsika iny dia nisy tranga 413 ny maty zany atotanisa zany manome hoe 420 ny trangana tsy fandripahalemana ny ainany varira nanomboka ny tsangananay dia 720 tamin'ireo ny maty ny fanontaniako makasika an'le polémika be le hoe hoan'ny hoe olona mitrandraka rena no tena manana an'le varira manahoana ny toy an'ny fanadihadiana tao anatin'ireny onohono maro samihafa ireny maloana ny olana ny ainanareo dridritra reny hoe misy maka ny voamaso misy mamony ainy mihitsy tapadosy ny sisa efa nahazo tatitra mazava venareo tao anatin'ny hoe fanadihadiana zany zay natao ny zavatra tsara fantatra nge ny fanadihadiana dia mandeha foana ary matetika resahana hoe raha nitranga iainantsika teto Madagasikara
dia misy karazan'olona hoe manana fomba finoany manokana manao sorona dia mieritreritra mihitsy hoe maka n'ilay olona varira ho alaina atao sorona. Misy koa zany tsy afenina fa izy nge mitovy amin'le zavatra nitsanga tany Afrika foana rehefa manakaiky fifidianana dia misy karazan'olona mieritreritra fa manasina n'io zavatra io a dia io no entina azahoana fahefana ary hoe metina misy koa hoe apateza amina fahefana. Zany zavatra zany ange fanadihadiana maro natao teto Madagasikara fa zao ny zavatra tsara ho fantatsika matoa nge le trangana tsy fandriam-pahalemana raha mijery an'izay statistika zay misy foana dia ninina lazaitsika nisy olona nahazo tombotsoa tao anatin'ilay izy ary ny manahirana mbola ho resantsika eo moa satria ny manahirana ao anatin'ilay izy eo le fananana tombotsoa fa misy olona ambony tompona andraikitra ambony mihitsy miaro zany hoe izy koa anatin'ny mahazo tombotsoa satria miaro an'ireny olona tratra reny. Profony zany nge trangana raha-raha-pitsarana rehetra zay nandeha amintsika miteny zao ange ny 5 isanjato mitrangana raha varira rehetra ne ka vositra eny amin'ny fiarahamonina ary tafiverina eny amin'ny fiarahamonina ilay olona nangalatra dia ny manahirana ilay olona ny voaka avy any amin'ny fonja zay le izy ange natao ny fanarahana tratra ambodiombony akamaroan'ireo olon'ireo dia ireo olon'ireo indray no verina any amin'ny fiarahamonina ary izy indray no mbola mandrahona n'ilay fianakaviana. Tiatsika tenenina zany na amin'ny fotoana hitenenantsika zao dia mbola mandry anjiranantsy ireo fianakaviana ireo ary zay moa no anisan'ny ady lehibe tsy maintsy anisan'ny adinay amin'ity taona ity hoe ny amerenana tanteraka an'ireo raha-raha-pitsarana rehetra ireo. Efa nisy moa ny fifampiresahana tamina tompon'andraikitra minitro marindrano fa ho tonga amin'izay fametrahana an'izay famerenana ny raha-raha-pitsarana rehetra zay. Fiheziko zany le izy hoe raha rentranga ny ainatsika tao anatin'ny efatra taona reny tsy tongatonga ho azy reny fa misy olona mpaniraka ary misy olona mahazo tombotsoa ary zany zavatra zany mila ilaitsika ahoana ny voany zany zavatra zany satria miainga amin'ireo ankety atao amin'ireo olona zay nanao azy mivantan'ireo tokony hivoaka amin'ireo ankety amin'ireo izy nampaniraka azy izay zavatra zay dia tokony ho avoaka marina satria raha tsy mivoaka zay mbola tsy mivoaka zany tsy mbola mivoaka zay fa raha tsy mivoaka zay zavatra zay dia mbola izy tsy maty manota amin'ny reari foana eny ary mbola izy anandrana siseho foana hoe mbola azo atao nge mangalatra ny varira io ndao atao ka zay no anisan'ny tondrahanay ampiakaranay feo mihitsy hoe tsy anaiky kosa izy aya fa mila averina daholo reo raha-raha-pitsarandreo maro ny faritra nisiny zany trano zany. Eny ary tao anatin'ny volana vitsivitsy zay dia tazanay mpanao gazety ianao Andriamatoa Soja Ramiandry Soufulgence miditra tsehatra anatina tontolo politika miaraka amin'le hoe kafim raha tsy diso raha tsy diso ihany koa dia filoha-lefitra misahana ny faritany mahajanga mihitsy ianao ao anatin'izay resaka hoe kafim izay inona ny tena hoe antony nanosika anao manokana zany sa hoe ny fikambanana nanosika hoe midirany anatin'ilay tontolo politika inona le tena mission ho atao ao anatin'ilay tontolo politika amin'izao fotoana zao? Ya voalohany dia tena tsara mihitsy no manamarika sy manavaka an'izay zavatra resahana zay satria ny tenako namijoro eto dia ankilany andanana ankilany iny le hoe mahafilohan'ny varira eto Madagasikara rafitra anankiray manokana iny fa amin'ny maha-olombelona anahy amin'ny maha-olom-pirenena anahy dia manana zoa hihiditra amina sehatra politika satria izay sehatra zay ihany koa no ahafahanao mitondra ny anjara birikinao sy ny eritreritra eritreretinao hitondrana amin'izany hoe fampandrosoana eto anivon'ny firenena zany. Ka raha miresaky tsika amin'ilay hoe tazana tamina sehatra politika anahy manokana iny aloha zany safidinao manokana zany Soja Fulgence manokana zay tsy azo afangaro mihitsy amin'ny sehatra mahafilohan'ny varira fa hitondratsika fanazavana moa ny toyany ka ninona ny antony voalohany amin'ny maha-olombelona iza dia ny visionko manokana dia anisan'ny sarotiny amin'ny atao hoe tsy fanaran-dalàna eto amin'ny firenena ary izay no
anisan'ny manamarika raha misy ny olona mafantatra dia anisan'ny manamarika tamin'ny sehatry ny asa zay nataoko zay miady amin'ny tsirariny ary n'izay nefa anisan'ny nanomboako ny fiadinan'ny tsirariny dia ny nananganana ny fikambanana varira eto Madagasikara zay iarahantsika malala araka nazavaintsika eo misy zavatra tsirariny ao raha tsy tenitsika le tsy fandrimpalemana mahazo raha tsy tenitsika le fanilikiliana eny anivon'ny fiarahamonina reny zavatra tsirariny reny ka mitovy fomba fijery amin'izay ny rafitra atao amin'ny kafima miady amin'ny atao hoe tsy ara-dalàna mametraka ny rafitra tena izy atongavana amin'ny atao hoe tena fampandrosoana ahoana ny onana osiny kafima zany tao anaty tany anatin'ny tolona ve le izy sa ahoana satria tao zao misy any raha tsy diso misy otrikafo ao misy any atoko antso vovonana antso tao anatiny tao nahitanao tampoka ihany koa anatin'le kafima ahoana zany no nafahanareo hoe nampiray an'izay tanjona zany ia marina be le fomba fiteninao satria rahantsika malala fa tao anatin'ny 5 taona ny tena dia efa nanana njara briky tamin'ny fandraisana andraikitra teto amin'ny firenena raha tsy teny fotsiny hoe tamin'ny fandraisana andraikitra momba ny olona manana atao tena varira zany hoe rehefa nisy an'ireny fivoahana sehatra reny dia azo lazaina ampanetsehantena angamba ny talazana azy hoe nasarika ny namana hoe andao fa mba mitovy fomba fijery andao hiaraka mifandraisa lahatra ary tsy fotoana fo io fefa taman-taonany maro satria efa fakafantatra maro tamin'ny taona maro za ireo dia taty afara moa no tena resy lahatra hoe andao fa tena andray andraikitra amin'izay sehatry ny politika zay raha hidirantsika amin'le hoe mahakasika ny hoe tena tonga tamin'ny kafima zany dia misy fifandresendahatra tao anatiny ary ianao olombelonanao tsy afaka manaiky na miintégré anatina rafitra anankiray raha tsy resy lahatra ianao hoe mety aminao ny vina ary afaka mitondra ny anjara brikinao anao anatin'le rafitra anankiray zay no mahatonga anao manapa-kevitra hoe ndao ary fa iroso tsy hiditra amin'ity rafitra anankiray soja Marie ay soja Ramiandry soa azafady fulgence ao anatin'izay hoe naninona ny hoe tsy niditra tamina antoko ngeza be ianao atoko atao hoe fa atao hoe lehibe eto amin'ny firenena fa nahoana no kafima zay atao hoe voateraka voaingana no nidiranao le vovonana zany tao anatin'izay rehetra izay ianao ve zany ao anatin'le tontolo politika tena mieritreritra mihitsy zany hoe latsaka hofidiana indray andro any zany ao anatin'le tontolo politika sa vita fotsiny ty fanavaozany ity dia mety hijanona ihany sa ahoana raha miresaka tsika hoe io moa zany anisan'ny zavatra ady hevitra zay vivoizina tatoato mihitsy ty hoe antoko vaventy antoko madinika fa tsara ihany angamba nitondrana ny teboka amin'ny fomba fijeriko raha mijery tsika angamba ny zava-misy teto Madagasikara raha manaraka ny tantarytsika dia ny matetika ny fitsanganana antoko dia saika tao anatina vanim-potoana nisy tranga nisy zany raha hoe nijery ny tany amin'ny 72 91 2001 nisy événement populaire zany teto nisy etsi-bahoaka dia saika tamin'ireny ny ankamaroany antoko raha miresaka amin'izay tsika hoe antoko ngeza anisan'ny zavatra anankiray manahirana ihany ange amin'ny raha-pirenena eto amintsika ary amiko anisan'ny fototra anankiray zay tsy mbola hatongavantsika ao natao fampandrosoana dia le hoe teto amintsika tsy mbola nisy mpitondraka nivoaka tamin'ny antoko na hoe nivolavolain'ny antoko zay zany anisan'ny hitako hoe lesoka ihany koa zany eto amin'ny firenena satria inona ny antony hitondrako an'izany matetika zany ilay olona mitondra dia saika olona nanao fifampirarahana tamina olona na firenena zay ao amin'ny tombotsoan'ilay olona nanao fifampiraraha azy dia rehefa tafipetraka teo izy mametraka ny antokony dia tsy mijery tsony an'ilay hoe tena tombotsoa iraisan'ny vahoaka na ny tombotsoan'ny sarambambe vahoaka fa ny tombotsoa an'ilay olona zay nanao fifampiraraha taminy ka raha iresaka tsika hoe misy tantarany teto hoe misy milaza teto antoko ngeza ny manahirana ny eo aminy hoe antoko ngeza sy madinika io misy antoko ngeza ve raha ny olona vao nasorana teo amin'ny farany teo angamba ny raha ijeriny hoe nanana ny olom-bofidy rehetra manerana nosy
raha izay ny andrefesana ny mahangezany antoko mety tsy tokony ilavo na ianjera ilay fitondrana fa manahirana zany a satria misy atao hoe le ady tombontsoa eto amin'ny firenena dia misy an'le manana efa manana talenta zay efa manana fahaizana manokana amin'izay le mamilovily ny sainy maro io ange ka antoko ngezana hoe io antoko madinika zay manahirana ny tsika saramba be bahoaka satria ny manahirana ho a dia averiko foana fa teto nisy atoko milaza azy ngeza fa rodana ihany ny afarana misy atoko milaza azy ngeza teto fa tsy voatazo ny fitondrana ny ameza koa zany a za tsy resy lahatra amin'izany hoe misy antoko ngeza sy antoko kely zany fa idéolojia no entina rehefa miaina ao anatin'ny antoko ary zay le ilana hoe mila mifampitaiza ao anatin'ny antoko ary zay koa mba fomba fanaovana politika zay tokony ho apetraka eto amintsika hoe mba aokotsika hamoaka olona tena nitezain'ny antoko fa tsy teraka tamina zavamisy fa ny olana nge raha vao tsy olona zay fatsapako fa anisan'ny mahatonga atsika zay mbola itsoka ao anatin'ny antsana lalina nyfantrano zao dia ilay mpitondra tsy manana vinam-piarahamonina zay tsy nametraka tsy nitezaina tao anatin'ny atao idéolojina parti politika fa ny vola no ny baiko zay natonga azy tafipetraka tamin'ny toerana lasa hoe ny vola zany no andrefesana hoe antoko ngeza na antoko madinika eto amintsika ao anatin'izao fanavaozana ny repoblika izao moa zany ohatrotrany ahoana ny foto-kevitra hijoroanareo ao anatin'ilay fanoanana na tsia n'ilay fitondram-panjakana nareo ihany koa tamin'ny voalohany nareo nanakihana be sy ny teny be hoe ravana daholo ny androm-panjakana rehetra sy sisa avy eo moa tonga tamina accord politika any horesantsika eo le accord politika rehefa avy eo inamarina ny tena votoatany fa le foto-kevitra tena petraka reo zany zao am'izao fotoana izao a efa tena manohana tanteraka ny fitondram-panjakana misy am'izao ve nareo ia ny tsara fantatra aloha ny histoiran'ny kafim ny kafim dia ny ainga tamina antoko vitsivitsy zany hoe isa daholo moa zany tao anatin'ny kafim tamin'ny voalohany misy antoko maromaro izy tao misy ny otrikafo misy ny antso misy ny maromaro tsy voatanisy eto fa manjary hananatsino an'izay tsy voatonona fa raha ny ara-tantaran'ny kafima dia nisy ny atao hoe VMI zay efa tany ataontsika tany amin'ny volana jona tany no nitsangana vondrona manova ifotony izy io efa nisy antoko maromaro tao anatin'izy io dia rehefa nandeha reny etsika mifanovana reny ny zavatra tsara fantatsika koa manko teto amin'ny firenena zay anisany adihevitra be hoe iza no nitolona iza ny tsy nitolona ianao moa zao nitolona ianao zao eo mihitsy apetsantsika mazava manko satria anisany adihevitra manahirana ny atao hoe mitolona raha iresaka an'izay tolona zay no asehoantsika dia iarahantsika malala ny fiainan'ny vahoaka malagasy ange surtout zay mihitsy le fomba fijeriny gasy hoe rehefa feno ny kapoaka dia mitrotra ny vahoaka malagasy fa raha iarahantsika malala ange efa nisy karazana etsika nataona olona maro nitondra fanoherana nzao fitondrana teo reny fa isaorantsika kosa aloha ninonina tsy azotsika lavina fa anisany nameno an'ilay kapoaka ho tondraka ny tanora génération Z zay nanao andray ny etsika reny dia tiana anehoana zany fa ny tolona zay nandeha rehetra tsy voatery ny teny akianja no ny tolona na hoe tsy maintsy hita teny akianja fa nisy koa nefa naneo ny heviny foana amin'ny zavatra tsy nety noentin'ilay olona misy ny nampiasa ny fahaizany tany anaty tambazotra tserasera zany zavatra rehetra misy ny tamina hay mivakijery isan-karazany zany zavatra rehetra zany anisany zavatra ny fameno natongavatsika nazahoana n'lay fandresena tamin'ny tolona zay natao ka raha miresaka ianao amin'ilay hoe inona marina moa ny tena vinan'ny fomba fijerin'ny kafim manoloana nzao ataontsika rafitra fanovana zao averiko ihany fa ny kafim ho a dia niainga tamin'ny atao hoe vondrona manova ifotony zay rehefa nandeha lay fametrahana lay gouvernementa dia anisany ny
nanangam-bovona zay nanangam-peo voalohany ka film hoe tsy mety io satria anisan'ny takina tena kianja lay hoe miala rajoelona sy ny firongona dia anisany na be resaka ary na tonga ny za mihitsy moa sao dia mba diso firongony ihany ary reto kafimy reto fa zay olona mankasary rehetra zany lazainareo fa firongony daholo hitondrana fanazavana lay izy voanandeha izay fijoroan'ny gouvernement fanendrenany lehiben'ny gouvernement ty zay dia anisany ny contesté zany hoe tena nanohitra tanteraka ny vondrona kafima hoe tsy olo nitakina tena kianja satria miala ny rajoelona sy ny firongona fa rehefa nandeha ny fotoana dia anisany hoy aho satria ny tenako anisany solotena tamin'izay rehefa tonga ny fotoana nitsanganan'ny gouvernement dia anisany voanjo teny ny mpitarika tao ankafima ary nazava ny teny mpitarika hoe tsy io le zavatra ny fanarahana tena kianja tiana ho tenenina zany manoloana zany zavatra rehetra zany dia ny kafima dia niady hatramin'ny farany hitazomana ny tena tolona dia ary zay mbola manaprofo an'izay ny fikarakarana sy fanomanana an'ireny assise des partis politiques ireny mba hitadiavana vaholana tena vaholana iraisan'ny rehetra nandraisan'ny rehetra anjara amin'ny famahana ny olana misy eto amin'ny firenena tonga dia anoizako azy manko satria zao raha mijery tsika nisy ny vovonana kafima dia ny vovonana kafima zany anisany namolavola zay mpikarakara an'ilay assise des partis politiques zay nitotosaina tamin'ny fahatelo ambin'ny folo faefatra ambin'ny folo ary fahadimy ambin'ny folo volana desambra zay natao tany Akorondrano io fikarakarana ny assise des partis politiques io dia fomba fijery sy fomba fanaovana politika vaovao zay mba hoetina amin'ny firenena satria raha mijery tsika ny zavatra misy ny tantara misy teto amin'ny firenena rehefa misy fehikevitra hoetina antoko na fikaonaondohan'ny antoko politika dia saika matetika tsy maintsy ilana famatsim-bola aloha zay foana ny zavatra nisy ary ny olana amin'izy rehefa misy amin'izay famatsim-bola zay dia tsy ny hevitra ao no hoavoaka ao na hiady hevitra ianao fa efa misy zavatra dia vola taiza zany nanaovanareo an'ireny teny amin'ny Akorondrano ireny zany hitondra zay fanazavana zay raha iresaky tsika ny ara-bola zay karakarana ireny teny Akorondrano ireny nazava tsara fa ireny dia misy participation an'ireny antoko politika zay nikambana tao anatin'ny kafimy ireny izany hoe raha fehezina dia tena fandraisana anjara tanteraka ny parti politika zay nanomana sy ny karakara an'iny etsika iny satria ny antony hialantsika amin'izay fomba fijery sy zay pratika mahazatra zay hoe nandeha nitady volateria naka volateria fa nisy koa ny malalatanana nisy ny olo-pirenena nisy ny olo-tsotra zay tena nalalatanana nanampy tamin'ny fanatotosana an'ireny zavatsy ireny feziko zany iny assise des partis politiques iny dia tena erin'ireo atoko politika rehetra reo ery madiodio zany hoe tena fandraisana anjara feno n'ireo olon'ireo zay nanana fahavononana hitady vaholana entina anatsarana ny firenena ny fanontaniana ao anatin'ilay izy tonga tany amina accord politika moa zany nletsoanareo anazy tao anatin'izay hoe fakakevitra dia aveo navondrina le izy rehefa navondrina dia samy nanao sonity eo daholo sisy zay raha sans firme zato mahery teo eo no voalaza fa nanao an'izay soni zay eo amin'izay mantsy le adihevitra satria misy ny antoko sasany tsy nanao soni an'izay nandraynjara fa tsy nanao soni an'ilay accord politika zany zay nataonareo fanontaniako dia hoe fa maninona moa ny tsy maintsy hoe tonga dia alefa aloha be ohatran'izany le resaka sonia ngamo tsy mbola hoentina any amin'ny fikaonandoam-pirenena iny dia zay vo andrenareo no misaviritaka amin'le izy dia aorinan'izay vo tena hoe hito ary ny tena zavatra tapaka hifanarahana sisisy fa maninona no misy sonia aty aloha be aty ohatr'izao nefa le fikaonandoam-pirenena ary mbola mivolana jolay any ho any vo tena mandesiny sisa
ia ny zava-dehibe aloha ny tsara ho fantatra di raha misy ny anisany hoe olana anisan'ny anton-javatra mahatonga ny firenentsika latsaka katerena zao dia tompona andraikitra ny mpanao politika tena tenena zany anisany efa mamparary sy mampikaikaika ny besin'ny maro ny mpanao politika eto Madagasikara zay tsy mamenatra mihitsy moa no milaza azy hoe ny mpanao politika nge ka anisany mamotika n'ilay firenena tsy azo laviny zany ary izany zavatra zany no anisany natonga anay tao amin'ny kafimo mijery hoe andao kosa mba hijaka fomba fijery vaovao mba hoentina andiovana ny sain'ny olona fa ny mpanao politika dia tsy ho vesatra foana animba ny firenena fa manana vahaolana oentina ampandroso ny firenena inona ny lalatsaina voalohany tondrana azy andao aloha hiady hevitra ny samy mpanao politika misy eto Madagasikara andao aloha hiady hevitra hoe inona tokoa moa zany lesoka nisy hatramin'izay ahoana ny tsy atongavana tsony amina krizy miverimberina satria arak'izay resantsika izay hoe ny mpanao politika foana nge ny fosotra mahatonga an'ireny olana miverimberina ireny dia izay no lalatsaina ny tondrana azy hoe andao atsika anomana fa tsy tafavoaka l izy raha fahitana azy satria amin'izao ny zava-nisy hoe mananao sonina reo ny zoma ny talata tao arinana iny misy ilany hafa indray manao nanatanteraka fifanaovana sonia ny akorny ihany koa nefa dia samy nyainga tamin'ilay zavatra ny karakaraina tamina toerana ray fa nefa misy sonia karazany anakiroa fehikevitra karazany anakiroa eo dia efa tsy tafavoakanareo daoara io moa manahirana ihany mietreritra hoe manahoana moa ny atao hoe tafavoaka ao anatin'ilay izy manahoana ny atao hoe tsy tafavoaka fa hitondrana an'ilay fanazavana averiko atsany nisy lalatsaina ny hitondrana azy hoe andao mahijery fomba fanaovana politika vaovao zay anisany hoe mandoto ny eto firenena ny mpanao politika dia andao ary angonina ho avory ny antoko politika rehetra ikaondoha hijery inona moa ny tena lesiko anisy inona ny vahaolana hoentitsika mpanao politika iny zavatra fekevitra iny ane ka sosikevitra hoentina eto amin'ity firenena ity fa tsy hoe zay koa mako anisany mahandisy hoe iny zany ve no sosikevitra ny mpanao politika iny ary ny zavatra tsara ao marihana dia nisy teo amin'ny 20 ny antoko politika nandray anjara tao anatin'ilay fikaonandoha marihany atona taniditra ny fikaonandoha iny dia nisy vaomera nisy asa ny vaomerany atao hoe nisy vaomera 5 teo izy atao anatin'izay asam-baomera zay misy ny fijerevana manokana ny hoe ahoana ny olany androm-panjakana manahoana ny mety hoentitsika ny anatina fikaonandoha-pirenena nisy asa natao tao ary rehefa vity ny asa natao iny dia natao séance plenaire ny arahana ny diovina ny arahana napetraka amin'ny sosikevitra azy satria izay le zavatra le fomba fanaovana politika vaovao tadiavintsika hoe hevitra iraisan'ny rehetra andraisan'ny rehetra anjara amin'ny mahasosikevitra azy dia napetraka izy iny tamin'ny 15 ny volana desambra hoe ho averina aminareo antoko politika aloha hijerevanareo hovakianareo raha misy ny eritreretinareo sy anina tokony alefanareo no mety ho recommandation nareo manoloana n'ilay fekevitra iverenako amin'le hoe fa maninona nisy ankolafikery anakiroa afa ny manao sonia afa tsy dia te hiditra angambany amin'le hoe inona ny antony fa ny zavatra napetraka aloha azavaina eo ny lalatsaina ny tondranay azy dia hoe ny kafimo dia mpikarakara zany hoe mipetraka ho mpikarakara fa tsy manana zo hikitika n'izay zavatra ny rahany rehetra ny tapahana zay ngamba tsara azavaina satria iny fekevitra iny dia iny no tapaka ny be sy ny maro iny nandraisan'le antoko politika 20 amin'zato anjara hevitra ny zareo rehetra iny ka ny kafimo amin'izay mampipetraka ho mpikarakara zay tsy manana zo hikitika an'iny ary tao anatin'izay adihevitra zay no natonga anay nametraka hoe efa nandeha ny fotoana tokony hirosona amin'izay ny fanaovatsony iny fanaovatsony iny dia ireny olona nanosony ireny amin'izao fotoana itenantsika zao efa 40 no nanosony tiana marihana zany izahay dia nitazona hatrany ny principe hoe
ity a ny fekevitra nyvoaka nandritra ny fikaonandroa ity fekevitra ity tsy azon'izaniza kitiana fa kosa efa ao anatin'ny fekevitra iny misy andininy manamarina fa mbola misokatra ny adievitra ho an'ny mpanao politika rehetra raha misy ny zavatra hanatsarana zany hoe tokony inona ny fandikanareo an'ilay fekevitra hafa mihitsy zany fa tsy hoe nisokatra ny adevitra amin'le fekevitra nyvoakanareo a dia mba nitoy teo daholo le rehetrarehetra fa maninona lasa nisy hafa nisy tsy fitovikevitra ve tao anelanelany tao ny tsy fitovikevitra voalohany dia mazava ho azy hoe misy efa napetraka hoe tsy azo kitiana ny fekevitra fa inona le nikitiana inona zany le nikitiana tsy mpanana zoa ny teny an'izay a satria ny ankila na fomba fijeriny zay ho anazy iny zay hitany fa mapetipety azy zay tsy niarahany rehetra nandray anjara zay tsy niarahany nanapaka ny rehetra anazy zay tsy de idiranay fa ny anay dia nazava hoe ity a nylava ny fekevitra tapaka nandritry ny fikaonandoa ary ny fekevitra tapaka nandritry ny fikaonandoa dia tsy azon'izaniza kitiana zay no natonga anay a nitazona trany an'izay principe zay ary zay no natonga anay nametraka hoe irosona ny fanaovan-tsoni zany hoe iny soni natao iny araka n'izay lazaintsika zay hoe tolo-kevitra izy iny dia ire olona nanao soni rehetrareo a dia efa nisy koa moa ny atrikasa tao arinan'iny fifanaovan-tsoni iny zay efa nisy atrikasa tao arinan'ny fifanaovan-tsoni hoe fifampivondronana an'ireo mpitarika antoko politika zay nanao soni fampivondronana an'ireo mpitarika antoko politika zay nanao soni mba hijerevana hoe ahoana ny amolavolana sarta hoentitsika tolo-kevitra hitondrana an'ity sarita ny fanavoazana ity na sady amin'ny feny tena fanavoazana tao anatin'iny moa asa raha afaka fitopitianao kely ihany hoe inona moa no tena isan'ny songadina zao tao anatin'ilay fekevitra anisan'ny zavatra rehetra kosa aloha iraisan'ny ankolafika rehetra na ny tariakilany a dia anisan'ny fekevitra tsy maintsy ny raisan'ny rehetra hoe ny colonel Michael sy ireo au conseiller efatra io no mitondra ny firenena ny raisan'ny rehetra zay fa ny tsy raisana kosa satria efa anatina rafitra tetezamity efa zay le resana zay le rafitra fa araka ny resantsika hoe hiditsika anatina rafitra tetezamita raha hiditra amina rafitra tetezamita ninina lazaintsika tsy maintsy foana ny androm-panjakana anisy zany hoe anisan'ny fekevitra ao anatin'iny ny fandravana ny androm-panjakana isan'izany ny assemblée nationale ary io moa anisan'ny mahabe resaka amin'izao a satria misy ny tsy manaiky misy ny manaiky vaoka kosa tokony samy hay anaiky fa raha hijery fotsiny zany tsika ny rafitry ny assemblée nationale zany elana tsiny tena mahintsy amin'ny teny fa zany rafitra zany anisan'ny rafitra na be olana teto amin'ity fireneny ity a nitsanganatrangana kolikoly nitsangana fanaovana complicité isan-karazana fanaovana tsy maty manota rehetra zany rafitra ohatr' zany hoe ny rafitra mbola ometsika fitokisana ho ajanontsika eo tiako tenenina zany raha hipetraky tsika tena ho tonga ny anatina tena sehatra ny fanavoazana marina tsy maintsy mandravy atsika afahantsika mametraka fototra vaovao solona inona ianao hoe mieritreritra fa le asolo azy eo dia tena tonga dia impeccable voalohany aloha raha miresaky tsika ngeka mandrava assemblée nationale dia tokony manamazava ho azy zany tokony ho isy assemblée constituant zay tenierany rehetra ifampire hekeny rehetra ninina zany zavatra lazaintsika dia tokony mila mahay manaiky kosa fa raha tena hiditra amina tetezamita satria anisan'ny manahirana ange ny adevitra hoe intérim tsy intérim manahirana zany adevitra zany eto amintsika eto moa misy ny tena tokony andraikitra spécialiste ampanao lalàna fa aoka kosa tsy hoditsita fa mba samy mba mafantatra ihany fa raha hiditra ao anatin'ny tena tetezamita tsika dia tsy maintsy mirava ny androm-panjakana nisy teo amin'ny république fahefa ny zavatra ao anatin'izay moa mbola adevitra be hoe ny fitondrana moa miteny hoe zao aloha no manara-dalàna zao ihany koa no mety amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena zao mety amin'ny
ataontsika hoe fifandraisantsika amin'ny any ivelany tsy manana olana mihitsy zao tsika na ny anendry ny ambassadeur voaingana zao nisy ambassadeur notendrena sy ny sisa atao anatin'ny conseil des ministres farany teo ny tiako tenenina hoe milamina kokoa le firenena inona moa ny amtehana an'le zavatra efa misy ao anatin'ny zao zavatra mandeha zao anatin'izany hoe assemblée constituante zay ny faneho-kevitry ny olom-pirenena maro samihafa dia ny hoe izara se zany anatin'ny hoe CT CST sy sisandray ve zany film efa nandeha zany raha isiko le teninao hoe milamina ekitsika aloha reto dia tena itondrana fisaorana amin'ny filohan'ny fanavoazana fa tena mametraka tokoa an'izay fanavoazana zay ary zay ny iombona atsika rehetra manera Madagasikara andao apitsika izy mila fanampina izy mila tohana avy amintsika olom-pirenena rehetra avy amintsika mpisehatra rehetrarehetra mba atongavatsika amin'le tena fanavoazana dia mila an'izay fanampina zay ny filohantsika miresaka ianao am'le hoe io nefa misy io mino marin-drano ange fa zao zavatra ataon'ny vondrona kafimy zao ange ka hery politika hanampina n'lay filohan'ny fanavoazana satria raha iresaky tsika hoe io milamina averitsika foana zange teo vao nyteny io ve raha miresaka an'izany assemblée inona moa ny scandale tsy nisy tao amin'izany antenimera-pirenena zany androany izy miteny hoe dia rapitso izy miteny hoe bika raha zavatra ohatrany ny amezana confiance tsy hamenatra an'ireo ange ny sanatriny vava no anongana ny colonel Michael Orinao raha mipratika politika zay fataon'ireo solom-bavam-bahoaka reo androany izy milaza vovonan'Irmara rapitso izy miala ny vovonan'Irmara zay milaza fa maro anisy ao anatin'le zany zavatra zany fitsonjovana tsy hatongavana olana ohatr' zany dia zay no mahatonga hoe aleo aloha ravaina aloha la mety tondrantsika devitra goavana kokoa zay hoe ravana tsy ravana zay ny androm-panjakana everiko fa mety raha misy ny vahiny hoe lina ny resaka an'izany dia tonga dia afaka miantso avy hatrany izy miantso ny ataon'ny fandaharana zoiteny fa afaka resantsika mihitsy zany ataontsika débat mihitsy hoe ravana raha tsy ravana dia inona no mety hitranga raha ravana dia inona no mety hitranga satria aleotsika mijery foana anko fa ny tantara-pirenena dia presque nitovitovy teo foana ny tena zavatra mandezaka misy crise dia manangana zay assemblée constituante zay dia mandeha dia nefa miverina ohatran'izao foana ny firenena ary misy efa miandry fotsiny hoe rovina indray misy assemblée constituante fa tsy lany anaty fifidianana mihitsy zay ny tiako anontaniana zany amin'ny soja raha miandry sous fulgence dia hoe mba isina stabilité eto amin'ny firenena inona zany ny anjara andraikitry ny nareo nivon'ny kafima manampy an'le fitondram-panjakana am'izao izy moa araka izay tesantsika zay hoe anisany fanoanana ngezabe eo an'andre matovo filoha ny zavatra zay eritreretin'ny kafima sy ho atao raha miresaky tsika hoe inona moa no anisany hoe eritreretana fa hitondrana fanoanana ny zavatra afahantsika aloha tena miroso tsaratsara kokoa amin'izay atao hoe stabilité eto amin'ny firenena zay dia ny fametrahantsika mazava inona marina moa manaona marina ny tena rafitra mitondra nyity fanaovana sy refondation ty satria atsetotsika dia tsy mbola hita soritra mazava hoe inona moa ny sarita mitondra nyity refondation ty zany zavatra zany zany anisany tokony vaindonjara tsy maintsy apetraka afahantsika tena miroso tamin'ny atao hoe stabilité an'ilay fitondrana zay zany anisany zavatra anankiray tsy azotsika lavina fa zao koa miresaky tsika am'le atao hoe fizarana seza zao any matetika ary zay mo anisy ny fiaonana tamin'ny SADC omaly ary anisan'ny tena olana matetika eto ange satria anisan'ny fanontaniana napetraka ny SADC taminay zany hoe fa maninona moa ny eto amintsika ny misy antoko politika maro be mandeha ho 20 sy 200 dia anisan'ny napetraka ihany koa nge io tamin'ny zareo tamin'ny SADC hoe anisan'ny fototra amina tonga an'izany ihany koa nge ny pratika nataon'ny SADC tamin'ny saritra tamin'ny 2011 satria ny olona zany lasa misy manana toe-tsaina eto Madagasikara hoe ndao anangana antoko politika ary miandry tataka crise mba hitadiavana seza zay zavatra zay zay anisan'ny manahirana eto amin'ny firenena fa izay kafima dia lalatsaina mazava hoe andao anova fomba fanaovana politika
vaovao zay mba hoentina analana n'le aiay ratsy any amin'ny mpiarabelona sy ny vahoaka malagasy hoe mpanao politika ny olona nge malilo atao firenena vo maheno mpanao politika dia ahoana mba anasorana n'izay aiay malotony any vahoaka malagasy zay hoe mba tokony misy fomba filalaovana politika zay mifototra amin'ny tena tombotsoa iraisan'ny vahoaka malagasy zay ngamba ny tafitra any koa ny fotoanantsika Andriamatosoja raha miandro soa fulgence kasitrany ianao tondra zay faneho-kevitra izay omena 2 minitra ianao mba hitondrana hafatra ho an'ny atao hoe akolita politika rehetrarehetra sisa ho indrindra ho an'ny vahoaka malagasy. Ya ny tena afatra voalohany izy angambany hoe indrindra apetrako an'ny vahoaka malagasy ninninona lazaitsika dia mila mahay manaikitsika fa miainga avy amintsika mpiarabelona tsirairay ny tena fanaovana misy atao Madagasikara efa io dia matofo lomika Mikael zay mitondra sy mitantana zany fanaovozana zany ndao retsika mba hitondra fomba fijery vaovao amin'izany atao hoe tena fanaovozana zany inona tokoa moa le fomba fijery vaovao zay miainga avy amintsika tsirairay satria ninina lazaina dia anisan'ny fototra tsy mampandroso atsika koa dia ny fotom-pisainatsika zany hoe manana andraikitra lehibe amin'izao fampoteha amin'ny firenena zao ny olom-pirenena dia mila matsapa zany olom-pirenena hoe fotoana zao tokony hitondrana zay fanaovozana zay dia ny fomba fijeritsika faharoa manaraka zany isika mpanao politika ndaoko hoe mba arak'izay resahany zay hoe mba ovaina le fomba filalaovana politika fa manahirana le mieritreritran'le hoe misy antokongeza satria hoe manambola fa manahirana ao anatin'le izy nge fanaovana politika eto amintsika dia zay manambola manana serasera dia zay manana serasera no milalao ny sain'ny vahoaka dia aoka mba tsy hoentina amina zavatra ohatr' zany ary ny zavatra anankiray mba tena angatahako amin'ny namana mpanao gazety zay saorana anao manangana zao fandaharana zao manomorona zao fandarana zao fa mba irinay rehefa tena adevitra politika misy menimenina amina tambazotra reny any ambadika reny misy milalao sain'olona amina tambazotra mba asao izy reny dia mba asivo adevitra tena mazava mihitsy amin'ny mpanao politika na ny andaniny any ankila mba hivoan'ny tena zava-misy marina fa ndraindray koa misy konohono any dia zany zavatra rehetra zany tena fotoana zao idiratsika tanteraka aminatiny atao hoe fanaovozana amaranako azy dia ny firenena tsy tongatonga ho azy zao falatsahana katereny zao fa nisy zavatra maromaro na tonga tamin'izao dia tompony andraikitra tamin'izany zavatra rehetra zany sika rehetra dia andao mba samby tonga saina hoe hijery fomba fijery vaovao ary hanampy an'ilay filohantsika ao anatin'izay atao hoe fanaovozana. Enasy makasitraka ny Andriamatosoja raha miandro soa fulgence isika izay filohan'ny albinos Madagasikara izay nivahiny moa zany teto amin'ny fandarana zoiteny misaotra betsaka namalin'ny fanasanay ary miantso asika rehetra ihany koa izay atao hoe manana etaeta ny hiakatra eto amin'ny fandarana zoiteny dia afaka mandefa avatra miafina ao anatin'ny pejiny logité dia misy numéro ao afahantsika mifampiresaka ny amin'ny andindinina afahantsika miakatra eto amin'ity fandarana itya metraka ny mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray filomatomboka.